Ho ampitombona ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Nandeha araka hivavaka isika. Misaotra anao mandrakariva izay ry Andriamanitra ray, fa sambatra izay manana anao mpahary. Dia tahaka izany koa Jesoa Kristy zanakao, izay mpamonjy ary indrindra amin'ny fanahy masina, sady mana-masina no manavao, mpisolo vava, mpampahery anay Tompo, ary mpanampy anay amin'ny androm-piainanay rehetra. Sambatra izay manana anao Tompo, sambatra izahay fa manana anao izay tia anay mandrakariva ihany koa. Noho izany dia tsy misy azonay atao afa-tsy ny isan'andro tahaka an'izao dia havozinay ny fanoloranay ny fiainanay ho anao. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Dia miarabantsika tsirairay avy ry havako, fa tratro izao herinandro vaovao izao indray isika. Misaotra ny Tompo maly fa dia afaka mivavaka tany am-piangonana, ary ho antsika ato amin'ny FKM na ny Fiangonana Kristianina Malagasy eto Abidjan dia izao. Misaotra ny Tompo afaka mifampahery sy ny zaran'ny tenin'Andriamanitra izay hita tao amin'ny tantara faharoa toko fahatelopolo ny 19 ka hatramin'ny 19 no mpanantsika ny amin'ny ny fivirena amin'Andriamanitra dia andraikitra antsika tsirairay avy, ny olombelona tsirairay avy no mila mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra. Izany no zaraina tamintsika izany omaly, ary indrindra ny amin'ny fibebahana sy ny fiovapo, izany no takiana amintsika tsirairay avy, fa fahadio mihitsy ny manamary-tena, ary tsy ny sao misy diso hevitra hoe matoa ny fiainanay milamina tahaka izao dia izay izany ny tsara sy mendrika eo anatrehan'ny Tompo. Tsia fa mila mibebaka antsika tsirairay avy, fa reny zavatra manjono olona hafa reny, na fahoriana na loza na inona tahaka ny tao amin'ny Luka toko 17:1-2 ka hatramin'ny 15 reny dia izao. Reny dia natao mba ho anatra ho antsika velona izany. Dia izay no saorina ny Tompo fa afaka mifampizara an'izany omaly. Dia alahady 5 izany izao no niainantsika ny lohahevitra hoe miantso amin'ny fibebahana ny Tompo inoanay ry havana, fa efa mba nisy kosa izay mba fanapahan-kevitra no raisintsika tsirairay avy, ary nisy izay efa mba hota malaky mahazo antsika noho ny fahalemena na ny fahazaran-drasy na ny toetra, mba nisy tamin'ireny kosa efa mba mivavahantsika nangatahana famelana amin'ny Tompo, ary dia efa navelantsika ihany koa tsy niverenana. Koa izay no nahatonga anay nifidy ny Korinthianina faharoa toko 5:20-20, valin'izany antsoantsom-pitiavana. Antson'ny Tompo ho amin'ny fibebahana. Dia ataontsika izany dia izao izany ilay Korinthianina faharoa toko 5:20-20, vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Koa dia iraka solon'i Kristy izahay, toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo, solon'i Kristy izahay, ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Amen. Eto izany dia satria mamaly an'ilay antso ho amin'ny fibebahana, nefa mibebaka koa izany dia manohy koa an'izany andraikitra lehibe noho ny fitiavana nataon'ny Tompo izany. Dia isika indray koa izany no mitaona ny hafa koa, mitaona ny hafa mba hiverina amin'ny Tompo, mitaona ny hafa ho amin'ny fibebahana sy ny famelan-keloka, mitaona ny hafa mba hiavana amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesoa. Tsarovana anefa fa tsy mora io, satria hitan'ny olona isika, hitan'ny olona ny fiteny, hitan'ny olona ny fihetsika, hitan'ny olona ny fiainantsika isan'andro. Tsy mora io, fa dia mivavaka isika mba ho Kristy no hita, ho sarona ny maha-olombelona antsika, ka dia ho tafita ny hafatra isika no manohy. Mitaona ny olona indray koa izao hoe mibebà miverena amin'ny Tompo, fa izany no mahatsara antsika amin'izao fiainana izao, ary indrindra izany no handovantsika ny fiainana mandrakizay. Izay no tena tanjony, tsy ny hatsaratsara ny fiainana ihany, andraisana fitahiana sy fahasoavana no antony hibebahantsika. Eny, tsara izany, fa tsy izay ihany, fa ny tena tanjontsika dia ny anisan'ny handova ny fiainana mandrakizay. Koa dia mahireza ao amin'ny Tompo ry havana sy amin'ny herin'ny faherezany. Amen. Ndeha hivavaka ary isika. Tompo.
Hitanao nefa mety ho fahalemenay na ny otanay na ny toy izany. Fa zao kosa manam-pandriana izay mba hanohy ary. Hitaona ny hafa koa mba hibebaka hanohy ny asanao. Noho izany dia tafio ny herinao izay, tafio ny fahamasinanao izay, tafio ny voninahitro izay. Tefeo isan'andro izay mba ho tonga olona araka ny sitraponao. Ry Tompo Andriamanitra eo, na ny fiainanay tsirairay avy, na ny tokantranonay, na ny asa, ny fianarana, ny aty dia manandraikitra indray amin'izao herinandro vaovao izao, dia apetraka eo am-pelantananao mba ho tarihanao, mba ho arovanao, ary mba ho atsakanao ry Jesosy Kristy Tomponay. Dia amin'ny anaranao irery ary nanaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ry havako ny voninahitra sy indrindrindrindra ny fiadanan'i Jesosy anary. Amen. Ny fiainanao hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.